Misy marobe ireo vaovao mifaomaofao anatin'ny Facebook. Ny vahoakan'ny Facebook moa zany tena mahita an'ireny vaovao reny. Indrindra misy ny resaka mahatonina ny anaranao manokana, misy colonel Patrick sy ny sisa. Inona ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy satria mampirorosaina izy ireny a. Inona ihany koa fepetra raisina mahakasika an'ireny vaovao miparitaka ireny. Io ane zangambany mety tsy fahaizako politika le za mandeha amin'ny le za miteny marina. Zany président ny antebera-pirenena vona démission na rapitso vona démission. Raha nahitany siteny ianao ny exporté volamena zany tany. Fa tsy hoe za ny bijouterie taloha fa tsy ny exporté volamena jamais. Na siteny nanao kolokolo za miteny averiko indray andriamatoa prime ministre andriamatoa président ny fanavaozan'ny république andefasonareo enquête encore raha misy mako volam-panjakanao raha misy ariary fotsiny mipitsiko ny démissionne cité zany hoe sary ary nanao an'izany président herajonaro mampianina 2 mois zao question nandefatsy inspecteur d'état afaka manaova volombelona izy dimina le fantao tsy nahita na ray niverina indromy anazy niverina indimy niany ingahy Andry Rajoelina mijery ny compte tsy nahita nefa za tena adversaire numéro 1 iny satria zany lehibe mpanoratra tamin'ny andro tsy nahita na ariary zao koa mbola miandro atano bianco fa imbetsaka natsony bianco nefa za lehibe mpanoratra ka zay itenenako hoe raha manatona ino moa nampangina azy zay tsy anipina le pro nangina izy ambara aloha fefa nambarany présidentny refondation Belombe fa tsy afaka mandravana raha io décision ina moa ny intérêt-ny olona manao an'izany satria fanazavay zany hoe resaka toera ary le olona koa tsy raha hoe resaka toera fa zany tsy mivavaboaka zany tiako mampafantatsika vahoaka malagasy eky tsy akanavaka fa sotenany malagasy telopolo tapitrisa ary naka misy somavaboaka rano natao mihitsy zay tsy alany azy de ireo firaisan-kina de asa itenenareo ireo firaisan-kinareo zany nanao kolokolo fotsiny fa lany mihitsy natao miezaka tsy alany azy ireo indépendant reo ny fanjakana teo aloha tena namotoka an'ireo tsorinany fa lany sotena ara verimbero fa verimbero aza fitaina voaka malagasy fa za io fa ny député tsotra fa ny questour ny assemblée nationale fa ny vice-président ny assemblée nationale président ny assemblée nationale ny tena zao fantatro tsara le atao hoe teti-bolam-panjakana zany tsy ampy io teti-bolam-panjakana io tsy maintsy vola visy rehefa tsisy lalam-panorenana tsy ara-dalàna zany isika rehefa tsy ara-dalàna isika tsy afaka manampy ny banque mondiale sy FMI masay mitena nareo pena amin'ny amizay karaha mampiasa satria mivolatsika rehetra nany amin'ny karamany piasa zao raha karaha mampiasa rehefa tombony karamany de tsy azo karaza tsy hopena amin'ny bourse fa io ane tsotra e rehefa te azo toerana tsotra tsy hoela io de fisy ny atao hoe fifidianana eto amin'ny tany sy fanjakana tena gaga ihany ao ary kila aiza ve ka ty anaovana fokoana andoam-pirenena daholo ty zavatra rehetrarehetra ty fa inona indray ny olona mithiery e ka le izy nge dia izao hoe raha mba alaina daholo ihany ny hevitry ny maro ohatrany amin'ny fokotany ho maninona tsy mba ampidirinao koa ny resaka fokoana andoha mikasika ny toe-tsaina tsy mahomby io betsaka nge ny olona mana fotoany e ny toe-tsaina mampiorooro mampatahotra tena mampiferinaina vahoaka mihitsy e ay ve azoko tena azoko eny e marina zany sehatra marina hoe ny misy an'izany e eny amin'ny toeram-pitsaboana ohatra misy olona tena tsy manaja olona mihitsy e misy mikitakita tsy manaja marary hitany daholo zany fa ile izy kosa tsy de izy rehetra akory mba misy mahatsapa ihany fa zay marary andrianina
eny amin'ny sehatry ny asa hoan'ny vahoaka mihitsy misy an'izany koa le hoe fitaiko ny taratasinao fa mba mametra kely ho an'ny rovy eo koa ny hoe asigote kely any fa fitaiko hatrany farany ty ny tena loza dia misy mametraka marobola mihitsy ary le maty iny le mampifandravandry betsaka rangano voan'izany saingy izay mahay moa adalako miazo mahavony lakambilavila tena zany mihitsy fa tena resaka kolokolo mihitsy zany ny makarary ainanao io tena zany tena zany mihitsy azonao tsara le izy ny tena loza amin'io maharatsy mason'ny firenena ny kolikoly fa voazana efa ezahany fanavozana ho faina daholo zany rehetra zany tiery mahareta fa hanana ny soa eny ary tonga le fotoana fanao mandray anjara ihany ko efa mametoromarika ny teknisianna efa misy vononao dia raisina mpitiavina ianao mandroso ary eny tompoko eny ary merabe salama tompoko tonga dia mitramin'itenao teo hoe mifamo ny zatra magaka tsy fantatry tena toe-tsainga malagasy mihitsy zany ty fa zatra hita tany aloha dia famisaviana malaza tamin'ny mpona taty Madagasikara tsy fantatry hoe noho tsy hisy nytao avedina amin'ina dia mahatonga an'izany fa izao nefa sampoly misy endreny evoa isy filoam-panjakana io na dimy kaza fotoana rehefa mamo fa isy ho fa Madagasikara ny maty ny zava-tamigaka zany izy da mitsy ary no ambady tia fikosena fa nygata-panjakana fa io zany manomboka tamin'ny 72 hatramin'izao dia misy olo ambady eo izy zany tena miketrika ny fangalam-panjakana isika malagasy ve ireo mena fahitana manamboninahitra ty sa olona ivelany fa manambola mety antsehatra amin'izany fifamonoana nisy eto Madagasikara jerena fa raha manaraka tsara ny tantara tsika tsy mety misy mihitsy fifara-piasa-pahefana ka atolotra amin'ilay totansamy ihany fa tsy maintsy miongana ihany tsy maintsy miongana ihany misy antony ve tena mety mahatonga an'izany nole tena krizy mihitsy le aketraketo miaso fanjakana ka hoe voatery tsy maintsy aongana le tokondro fa io aloha zany fitantanana nisy teo dia fa tena tsy mifanaraka ny malagasy mihitsy aloha tena tondrajoela teo satria tena fampaharitsana landy inona hono zany ny tena ambadiky iza mosa iza ny tena ambadiky ty manongany ty ohatra mifamalimaly fahaizatsia iny resantsika limité nanrevo veora tsisy mahafantatra fa ty programa daholo zay le aza manjeny andro lava dia ninona botsika raha tsy miverina am'le ninona zany resantsika ohatra zay nahazo tompotsika dia miaro misisy tany izy président teo dia tsy voarotsika zany io efa voasoratra na bokoteny fiainana fa tsy mahefa nareo na voamitsaraka amiko za tonga dia zaho miteny fa ratsy relation amparitsika ary izy dia tezitra fa nefa dia mbola mamindra fo matonga amin'ny tombony ambotsika dia tant qu'il y a la vie de l'espoir Dieu propose, l'homme dispose tsy maniry tsy fanizako misy no maniry tsika hiverina aminy be dia be ny tombotsy ho azotsika rehefa miverina amintsika ary isy fakagany tsisy mahalala taony fa ny zavatra petrany fotsiny be aza saraka aminy satria tsy misy eo rehetra zao raha tsy izy raha manao fady dia ny fady ny fadina fa isanazy fady amina tambo zany raha misy fady dia ny fady ny aloha raha misy ny tokony atahorana dia izy raha misy ny tokony adaina dia izy raha misy ny tokony tohina dia izy voozina dia matoky olona dia ny fahatelo mba tiako tenenina le mamparafofana zany za manokany tena kely hitako hoe noela satria zao tsika zany toraka itadyka kemisera foana in'le farany mihitsy zao le ohatra nalaza teo aloha le mitady ohatrany hoe manilika zany eny amin'ny hafa foana matrarandrihatra foana ny saman'izay inony ihany koa fa
fa ombadika ilay izy koa le hoe mila miasa aloha dia niasa atao anatin'ny rahana finoana ka izay koa manao dia tsy ana tena vokatra amin'ny zavatra zay atao raha le prime ministre vaovao amin'izao fotoana zao toko raha fahalamana ny asa dia izay misy tsy ny manao asa be fa tsy manao be famaritra ny asa eo izy fa vokatra amin'ny tera vokatra so zay izy azo tapahitanana zay ny tena ilaina zay zany ny amin'ny dia miandritsika io tsy hoe miandritsika io zany e samy miara-miasa ny zavatra rehetra zay ny tena marina fa tsy hoe miandry raha miandry dia eo ianao zany raisina ozy le hira indray raha vao zay eo ampiandrasana ny antso manaraka efa misy antso vonona ka mbola tsy tena misy izy isan'ny resahana be ihany koa mikasika ny solika ny solika na ngovo dia herinaratra dia mifampitohy eo zany izy oratsika aloha ianao miarabary allo eny tompoko eny ary asana zany efa betona loatra na lalidaloha fatoatra ny teneny lesaka izany laza atao hoe dieu propose famatika mihitsy le filazany azy teo famatika mihitsy filazany azy teo ka tena ohatrany tena hoe mampiditsadevitra lalina be ndray ialany kely eny ka ino tsy falimizatsiny e samy mamanana ny fahaizany mandray le teny frantsay ary raha foto-kevitra lalina kosa aloha azo idikevitra any a teo mpandahatra ny olona fa tsy teo alahatra tony teo mpandahatra ny olona dia mety homarina angamo zay izy moa manandahatra lavan'ity davidatio tsetratreta zay fa iveranana kely le tena izy le teneny zoky Rabelson Constant teo any nge tena izy ano republika tena izy ve sika sa ahoana satria na fitolana manjaka zany misy fitolana manjaka mendrika ny any Grande Bretagne ohatra mpanjaka dia ray aman-lehibe fotsiny iny fa tsy misy zany amin'le antsipirininy inona kosa fa nyrafitry fanekena fa ito amintsika moa mandehibe adetra systémique sa le fifandona convergence fa inona dia resaka be ohatra misavona be fotsiny fa tsy ampiarina mihitsy tsy misy tsara tahaka ny republika ny révolution socialiste ngerateraka nefa taiza moa zay farany satria kelihery nanolona le tokony revola sisy ary sam'izao no mampandalina mbola tsy nisy natoraka ny Karl Marx tao fanadiadina ny revola fa iny moa resaka hafa indray iny aloha fa zay atsika hoe mba misy foto-kevitra iray ingana iarahana ifanarahana dia mba hampiarina zay ngamba tena tokony zava-dehibe fa ny ankoatr'izay ohatrany resabe fotony dia manahirana ka marina misy tena Sykvira Verson le tena izy atseny fa raha zany dia any amin'ny mpankoronana ny fanaovana rahimbony fanjakana ohatra nataon-jalata an'izay ty le farany teo moa tena fantatra andrivaka dia misaotranareo lasa mifamono fotsiny eto rehefa tsy tena izy no atrehana dia zay no hoe aza vereverezina moa zay le fiteniny le ray aman-dreny be taloha zay mihitsy fa iverenena kely mikasika le angovo teo satria io zany zao isan'ny hoe andehiben'ny firenena ihany koa rehefa resahana nomaly zao nisy fanaovatsiny teo amin'ny ministeran'ny angovo sy ny amin'ny sehatra tsy miankina ny amin'ny hoe apirisiana kokoa ny amin'ny indostrie zany indrindraindrindra mba hanana hoe izaka tena amin'ny angovo mba tsy hovesatra be aty amin'ny jirama moa zany le mbola ao anatin'le ataontsika hoe teteza mitako ngamany izy io raha ny tena marina amin'izao fotoana zao dia ady hevitra be satria isan'ny voadinika tamin'ny dian'ny filohan'ny fanavozana le nandeha tany Guinée tany Malabo tany Guinée équatoriale mikasika ny angovo io hoe ahoana no ijerena zany satria tsy tokony ho ambaka ny afitsika zany raha misehatra n'izay hoe fitrandrahana reny ekipony tandrina fa ny angovo io zany mba ahafahana hoe mba mampiena ny ataontsika hoe ny sarany amin'ny ny angovo eto mifamokarana herinaritra nira fa ny angovo mba hanosika ny toe-karena amin'ny ankapobeny sy mba ampiena ihany koa ny fanafarana an'ireo zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny ankapobeny zany satria le ady arilo zany dia ny fanombohany efa fantatra tokony fahalamana tamin'ny 24 febroary fiafarany mitovy an'ny Ukraine hoe manieritreretanao 3 andro efatra andro dia rava zao izy mbola tsy hainy nefa dia mifetraikany amin'ny vidin'ny solika maneran-tany dia manonga foana ary efa manomboka amin'ny fototra amin'ny doro amerikanina moa zany izy amin'izao fotoana zao ary tsika ty Madagasikara dia tsy lozan'izay ihany koa satria tatoato dia misy fahatarana foana fahatongavany sambo zay mpitondra solika magady amintsika fa ny raha tsy atomboka denizao ngeny ny zavatra mahavariana isaky ny miresaka ianao hoe tsy miroro hoe ny fikaroana sy fitrandrahana eto amintsika dia misy mpanebaka foana mana zany ange mbola afaka 4 taona zany vao mamokana rehefa tsy atomboka ao zao io dia tsy hoanina mihitsy fa iemotra foana le 4 taona
fa atao sa tsy atao le zavatra de rehefa atao de tena atao mihitsiny asa zao zay vokatry ny avany Malabo avany Guinée équatoriale tany fa raha ny modèle politique moa tsy de modèle loatra ny any fa ahoana ny nanaovany sy nanafanganany ny fitrandrahana tao aminy ary inona ny tombon-dahany mba azontsika nentina avy any hanafaingana ny eto amintsika na amin'ny fikarohana na amin'ny fitrandrahana mofaroa manarak'izany vao mainka ianao tonga saina amin'le hoe aiza moa zany zao ny amin'ny tonyle tsy izy ty reto le rindrano reto saofika olobe sy retetezam-bato aiza ny am'ireo nge de tena resaka le hoe le mpifarimbona teo amin'ny arabola sisany tena nampikatso azy reny moa ny zava-bitan'ny manara-penitra tamin'ny fangoroana-pahefan'ny mpanjaka Rajoelina sy Ravatomanga reny satria raha resaka saofika izany zao raha ohatra hoe tamin'ny nanomboan'ny fitondrana ny teo aloha efa tokony sitraka an'izany zany zotsika raha ohatra ka tsisy an'le adijinjany kely hoe amin'le commission sy ny etsetratsetra tsika re olona tsika zay tsy mahalala lasa ohatry ny anina hoe mafahinona ny diran'ny commission sy ny sisa amin'ny hoe tsy aza ho tsika herinaratra avy amin'ireo rindrano reo zay tokony ho mora farany mora mihitsy ny herinaratra avy amin'ireo de zao jereo ny tantaran'le raha matotratra tany Londres ry izy moa ny anarany fa tahaka aniny ny fomba nataony zareo tamin'ity le fitrandrahany reto zany hoe le mpifarimbona amintsika efa voninanao zavatra petahany hoe de ameo anay ara ny ampahadimony vola momban'io amena bojo amena azy de am'izay anao miditra de zay nge ny anisan'ny nampikatso an'io ary nampitsoka an'le mpifarimbona tamintsika raisina ny antso manaraka aloha ary miarabara tany daholy misy le pas de porte ninona ilazany azy daholy rehetrarehetra fomba ndalo bonus de signature miaraba tombo eny ary manako be izany naharaka tarana fomba hoe ny lanina vahoaka zany hoe raha tsivaka teo amin'ny fitondrana zany io arena kibony tany topoko tena de daviny malagasy mitandrahana any io le resaka resahany io hoe rehefa tsy mahazo ny ampahadiminy ianao na ny ampahafolo de tsy mitandraka satria le olona tsy anao an'izany mihitsy rehefa hiditra hoe anangana orinasa aty ny fahatyantoko anefa de zao sady tsy miasan'ny malagasy ny arena tsy mivoaka fa mijanona fitsiny ao anaty tany eo de inona moa zany ara miatoka filomatsika eto ny tenitsika hoe izy ao ma miteny hoe rehefa tsy manao isika de miempitra foana fotoana na afaka folo taona ary fa raha mijanona fitsiny amin'izao zany de afaka folo taona mbola tsy misy fa raha atao moa afaka folo taona mety misy ka ny dikan'izany de zao iza no afaka anara-maso iza no afaka anery am'izay filoha-pirenena lany fa ny fanontany vahoaka malagasy tena tsirary ny tony mba ohatra ka hoe ny olona teraka tany 47 mitsidiny fitopolo taona amin'izao fotoana zao midikany mahazo ranondrano le mpitondra hoe olona 50 nomena fisitran-dronono mandrapahafatiny nampitomboana ny volarisy fa le vahoaka malagasy rehetra makaizy ny fijerena fahasalaman'ny olona makaizy afa zany ny mafy amin'ny olona miderynetiny hoe ny olona manao dializy nge kaizenety tsaky ny manao dializy no alohany de makaizy azy zany ty fireneny ty satria tsy voajery ny fahasalamana miaraka hoany na ny fampianarana tsy voajery makaizy zany petraka ho fampaniny zava-dehibe anankiroa ny napetraka ao zao raha am'le resaka le hoe fanavaozana io manko ny fanovana lehibe maromaro mitambatra ny manome fanavaozana mila fanovana zany ny any amin'ny fitrandrahana ny arena ambany tany aloha ilay fampiarahana sy atao tenerana mihitsy eto amin'ny firenena io asa raha isy mihitsy angamba ny satana dina manoka ny fametrahantsika malagasy momban'io io nge tsy vitany hoe mitrandraka de aondrana na mitrandraka de fa na ny fanodinana an'io mba eto amintsika aza fa zava-dehibe zay fanodinana an'ireo rehetrarehetra mampezakazaka ny bazy tiliara hoe inona koa moa ry avaratra re efa misy antso
daoary raisina aloha ianao ary miaraba tompoko miaraba ny ekipa ny tompo radio miaraba tompoko de miaraba ny vahiny salama tompoko menany zany mba tsika tenenina kely de miarabanareo ro natrato ty andro amin'ity ity somamasiny ity de ny fanondroana zany a tsatsy resaka politika tso satria miteny nefa tsisy retorety aminay mihitsy de aleo tsy miteny politika fa de rarosoanareo a no pasika sambatra irendoza tompoko de samy akatra an'izany feritany daholo tia de mirarosoandritra tompoko ie zava-dehibe zany de mifampirahrosoa sika ao anatin'izany hoe mba hitondra pasika ino moa de fandresena mantsy izy ty andresena andreo ratsy ny sakana rehetrarehetra mba hoany amin'le fanavozana koa raha olo aloha mba ampidiritsika any le fanavozana iny ao anatin'le izy fiovana tafapotra vaovao avy amin'izao fahafatezan'izao ny republika dao ary raisina anday ary ianao ary miaraba tompoko eny ary miaraba e ampiakaro kely aloha ny son anao fa ohatra miletika kely ndao ary fanavozana ny mahatonga ny olona ieritseritra le tena mbola tsy azon'olona olona tsara ohatra n'izy moa zany fanavozana raha raisina ohatrany hoe zavatra izy izy moa zavatra tsisy tahony fisandraisana azy hoe nafabory le fanavozana zany le boribory fa le tahony andraisan'le vahoaka azy tsy fantatro inona le fanavozana zay ny le antony le concertation nationale nefa jerena le zany mirona makano zany tsika io makano zany penen'io hoe ny andro fantakana sara ohatrany hoe ano araraka nramitsindrika manao an'izany hitasorotra hoe eny faritra hoe isany isa fokotany na faritra hoe mirosa am'zay concertation fanomanana an'izay hoe tsika tena ohatrany hoe malagasy ohatrany marina ihany tena hoe teneninao am'supostay ohatrany faty le pindrika fotsiny le malagasy mandeo azy tsy fantatra hoe makaizy tsika zany ary makaizy tsika zany miteny an'izany akory tsy miteny tsy tian'le fanavozana fa hoe aiza masitsika ny tongotra tsika zany eo am'le fanavozana tsy totsika aiza ny tongotra de rena misy zavatra misy zavatra mipota foana misy naiky amony ny anina filoam-pirenena misy raiky ambe folo voasambotra misy io zany inona zany ty zavatra ataotsika inona le fienitra inona zany le vaka iny le baliva hitondrana an'ity fireneny ty satria ohatrany samy manitatra daholo samy mitatra rifatra daholo de tonga mahaplaso anatin'le tonga de ohatrany samy manao miteny zay tenenina daholo ary tompona andraikitra daholo le miteny de tsy fantatra hoe aiza zany le fienitra tondrana le fitezana mihitsy zay tena marina tsy misy tahony andraisana azy any amin'ny vahoaka izy le fanavozana fa de boribory malama fotsiny eo zany bory malama fotsiny zao ka zay mahatonga atsika miresaka foana eto ange hoe efa hatramin'ny 47 any efa mipetraka ny resaka hoe ny faritra aloha de fa ray iny ary mety ampiavana sy ampiombona atsika iny ary efa fanavozana zay ny resaka hafa ohatra hoe mandeha foana zao tetony hoe bildozera fitsarana famelezana fanenjehana amin'ny lalàna fa izao de tonga de toy izy amin'le ny fahaleovatena ny fitsarana satria nahoana tsy voentsika hatram'izay ro enjehana ankehitriny reo satria tsisy fahaleovatena n'le fitsarana fa ny Andriamanjaka varia tapony ihany no manindry ny fitsarana fahaleovatena ny fitsarana zany a iny de fa rambony akaray mety ijerena azy ko iny misaraka ny fahefana misaraka tsara ny fahefana ary samy masina ny fahefana tandrify azy ny fitsarana sy ny mpitsara ny mpanao lalàna ny mpanatanteraka ohatra zany ndao ary ao ndray renao miarabary allo eny to miaraba topo radio salama topoko président olona mba metaka fanontaniana kely hoan'ny vahiny zafadiritra to olona président fa inona ny tena antony tsy ahafahantsika mbola mitrandraka le be milaza sy tsy miroro ohatra rehefa be mantsy izy tato hoe aninona ny tsy tandrana mbola mila fahazahoan-dalana avy any amin'ny vahiny etsika zafadiritra fa tsika ve tsy manana le hoe souverain tsika hoe fananatsika de
manana sotra hitrandraka azy fa mbola misy maniry kotaka hoe tsy azo dokotera io satria raha fahalalako amin'ny vaovao ohatra ny efa misy professeur efa afaka manodina an'ilay izy dia ho azo ampiasay dia inona zany tena sakana zay zany mba ohatra ny fanontaniana manitikidika nay vahoaka madinika foana tamin'izao hoe inona ny tena sakana mbola tsy ahafahantsika mitrandraka azy fonda tsy tandrina tompoko ohatranao nametraka ny fanontaniana fa ho an'ny besy maro ray le tsy miroro aloha nge zavatra efa tsy tokony olana tsony mihitsy fa nipaipaika isan-karazany amin'ny famoahana azy makany sy fampiasany ohatra hoe ny fampiasany jirama azy ny fampiasany jirama azy manko zao ny tena zava-dehibe amintsika misy orinasa efa mampiasany avao tsy miroro manitsirabe misy orinasa efa mampiasany avao tsy miroro mivantana dia izy ny mamokatra ny angovo aminy ny amin'ny Bemilanga tamin'izany fotoanany zany a dia nilazaina fa lafo be noho ny any amin'ny zavatra hafarana ny mivoaka avao Bemilanga satria amin'izay mahamolanga azy zay karazana zavatra madity mitovy amin'ireny tara reny izy io dia iny zany a ny mamoaka azy avy any sy manova azy ho solika zay tena zavatra sarotsarotra mihitsy fa atya akaikin'ny izy aty sakaraty izao dia misy hatramin'ny entona zany a zavatra tsy tokony ho sarotra zany fa eo indrindra ny hoe le ino moa zay mety ho mpifarimbona amintsika zay no raha lehibe a dia eo ny vidiny za tsy milaza kory engany aharitra ny any ny any Iran fa rehefa amin'ny toedra raha ohatr'izao dia lasa manongo tena foana tsika hoe raha mba nanana ny vonony tsika ohatr'izay mba namoakany atsika dia tsy niarany zavatra avy amin'ny eran-tany ao ny mety hoaingana sy maikamaika koa nge dia maveriko ihany reto le avy amin'ny renirano reto le hydraolika toa rehefa misy antsy vonina aloha ary miraba tompoko salama miraba nareo amin'ny tompoko dia miraba ny mpianitra rehetra miraba tiako ambazany resaka hoe fitrandrana dia indrindra moa fa eo amin'ny particuliara zay varotra ramadamo izy Ramadan dia izy a tsy haiko hoe nahazo toerana ve ny olona mpiaro an'le tany ny any antiliara ohatra tsisy resaka tsony izy sa hoe lasa nity indray le fitrandrana fa sy mamono olona ny matokana zany moa zany hoe ndifa le mato président assemblée nationale sy akody vao moa zafatsy teo akody vao reo zany ohatra hoe mba olona netsiketsika amin'izy a nefa zao lasa nangina hoe nahazo toerana daholo ve zany dia magnina daholo la rehetra tona ndraikitra zay moa zany matiany antarana hoe misy reo olona mba ao amin'le tanàna mba teny any fa ho lasa ohatrany hoe nahafanginina nahazo toerana ny tompona ndraikitra malagasy io any malagasy a tokony mba mila mpifantatra ny fa inona marina ny farany diso hoe nangina zany ina moa zany ohatrany hoe vahoaka miaraka amin'ny kolonelina fanatera sisy resaka ntsony misy ohatrany nasa nangingina daholo